Afata wan colonel Patrick Sinvawoka Malagas. Le colonel Patrick Adjeng. Le manambunaicha o amni gendarmerie. Ni police ak ni tafka Malagas. Rivawoka Malagas jab. Amzof tuanga sarpadi yena nifirinatika izo. Dia teitunja afchamazav si mivantana uanou colonel Patrick. Marna famisi tambazucha mafia. Sini ulna manana faefana izay mikenji amunanao. Voatunna ao anatiny izany moa ifanirsua. Ministra sandoka misahany fitsarana miaraka amin'ny siteny sy ireo mpiaradia aminy. Zava-dehibe ny mampafantatsa izany satria tsy ny hainao ihany no en danger fa ny filaminan'ny firenena mihitsy. Noho izany miantso ireo manamboninahitra ao amin'ny gendarmerie, ny police ary ny tafika malagasy izay arovy tompoko i colonel Patrick. Arovy tompoko i colonel Patrick. Arovy tompoko i colonel Patrick. Adidin'ny ery fiarovana ny miaro ny eny samy miaramila sy ny vahoaka ary indrindra ny miaro ny lalam-panorenana. Tokony utrapan'ny rehetra fa nietsika nataony tanora Gen Z dia voalaza fa nisy manipulation sy famatsiam-bola avy amin'ny mpanao trafika volamena i Koufali, Daya sy ireo mpiaradia aminy tamin'ny fanongampanjakana teo igny. Nisy aza ny filazana fa efa nomaniny ny fikasana amonoana ny filoha Andrinirina Rajoelina ka izany moa no nahatonga azy voatery niala teto Madagasikara. Amizao fotoagna izao mazava ny andraikitsy ny tafika tsy tokony ho fitaovan'ny tambazotra mafia ny ery fiarovana fa tokony ho piaro ny lalam-panorenana sy ny firenena. Ry colonel Mikael, miaramila ianao, ny adidinao dia ny miaro ny firenena sy ny lalagna. Avereno amin'ny tompony ny fahefagna izay nalenao ankeriny ary reso ny andraikitrao amin'ny fisamborana ireo mafia izay manankorotana ny firenena sy mangalatra aregnam-bahoaka. Ry vahoaka malagasy miandry ny fiverenan'ny filaminana sy ny fanajana le lalam-panorenana isika rehetra. Maniry ny fiverenan'ny filoha Andrinirina Rajoelina eto Madagasikara. Aramita ny fepotô-piasany ampilaminana. Oka ny firenena no oloa laharana. Oka ny lalagna sy ny famarinana no andresy. Misaotra indrindra to.